Ny iray aogositra 2024 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao Ambovombe ireo APPSA na agent de proximité en production et santé animale. Miisa 9 izy ireo ka ny 3 avy amin'ny distrikta Ambovombe ary ny 3 avy amin'ny distrikta Amboasary Atsimo. Naharitra 120 andro ny fiofanana manokana nataon'izy ireo momba ny fahasalamana sy ny famokarana biby fiompy ary ny manaraka ny referansan'ny fiofanana nasionaly. Faly zahay satria nahazo fiofanana tanito ary isaoragny ze tantagny ty sehatsasa misy anay toy amin'ny APPSA toy nagnatanteraky zay. Le raha nianaray moa maromaro ty raha nianaray tao. Ao ty fampianaragny resaky fagnatsaragny famokaragny ty biby fa izay ty laharam-pahamehagny amin'ny ty biby amin'ny ty faritsy misy anay toy. De zahay nampianaragny mahakasiky ty vaksiny, fanovagny vaksiny, ty fangalagny soko. Le nampianaragny zahay mahakasiky ty fagnantagny pisitraky eo. Le nampianaragny zahay ty mahakasiky ty fomba fampiasagny fagnafoly maro isan-karazany. Le ze fiofagny zay manko vita ay le zahay naho fa nahavita ze fiofagny zay nanao fagnadinagny zahay. Le fagnadinagny natao ay mizara 3 nampanoigny antsoratsy heky zahay, avyeo nampanoigny ambavaka, avyeo nampanoigny pratique. Le fianara ay moa mizara 3 koa mianatsy zahay agnaty tragno agnatina saly. Le avyeo zahay manao pratique ivela miala ivela le misy ka zahay mianatsy antokotany indraindray zany satria manahaky mandeha le fa mianatsy avao. Le amizao zahay tonga amin'ty andro manandanja lehibe amaay mahazo fitaovagna zao. Le magnamafy fisaoragny zahay aminareo fitonjam-panjakagny, le ministeran'ny famboleagny sy fiompiagny, le misaotsy tetikasa mionjo kagna amizao fanjaisa anay APPSA zao. Ireo APPSA ireo dia nahazo taratasy fanamarinana sy kitapo-piasana feno toy ny bisikleta, fitaovana fitsaboana, gilet, kitapo sy ny maro hafa. Izay entina hanamorana ny asany eny anivon'ny mpiompy any amin'ny faritra lavitra indrindra. Ity hetsika ity dia anisan'ny asa tanterahan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa mionjo sy ny banky iraisam-pirenena ho fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana sy ny fiarovana ara-tsakafo eto amin'ny faritra Atsimo. Araka ny politika am-panjakana moa izay sanan'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana fa misy moa zany amin'ny tetikasa mionjo izay nataontsika androany famoahana ny reto APPSA 9 mianadahy izay hanampy tantsoroka amin'ireo asan'ireo teknisiana ny fambolena sy fiompiana fa indrindra ny teknisiana ny fambolena ity fotony sady hanampy koa ireo asan'ireo vétérinaire satria raha malala fa vitsivitsy koa ireo ataontsika isan'ireo zay teknisiana sy ireo vétérinaire ty fotony zay. Ka ireto APPSA rena voakatsika nandroany reto kosa dia hanampy ireo asa izay eretseretina moa zany asa ireo resaka fiompiana izany hoe hanao ny resaka vaccination izy reto, hanao resaka fitsaboana ataontsika hoe maro lafia na eo amin'ny fiompiana osa manondro io na vorona eo na kisoa na omby eo. Dika zany fa anisany hanamaforana zany izay avelorano filoham-pirenena sy izay vina ny ministre fambolena sy fiompiana zay dia ny fizakantena ara-tsakafo. Itoyan'ny Berorosy Betioky ny fanolorana taratasy fanamarinana sy kitapo-piasana ho an'ireo APPSA izay efa navita fiofanana ihany koa. Ensemble, transformons le secteur agricole.